Notolorana ny lokany kosa ny tsara vitana nandritra ilay lalao Funkies andiany faefatra amby folo no karakarain'ny RTL Madagascar motoscooter io no loka goavana azon'ny tsara vitana tamin'izany. Irandriana Saint-Jacques indray no nahazo ny scooter vaovao izay natolotry ny orinasa RTL Madagascar no izy nahazo ny loka voalohany tamin'ny lalao Funkies andiany faefatra amby folo. Io tolakandro ary Tetsy Ankorandrano no nantanterahana ny lanonana fanolorana loka izay ny tale jeneraly Andriamatoa Mike Saint Begangba mihitsy no nantanteraka izany niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Frigidaire zao no azoko amin'ity zany hoe loka efa fanotelony zany ity zao no azoko amin'ny RTL. Mamafa-po koa le RTL satria na any ambanivohitra lavitra any dia RTL foana zany fampiasana iny anakavy rehetra na ny olona any amin'ny fanerasera aminay zany dia RTL daholo no tratrany any ambanivohitra. Mbola mitohy lalao RTL inona ny tena tanjanao mbola hanohy lalao foana fe? Manohy lalao ny tanjana zany dia le kiapikany foana no tanjana hatreto ary tsy maintsy tratra no mangataka amin'ny ambony satria fa ambonimbony point amin'izao. Tsy nizany hatreto ity lalao ity satria dia mbola misy ny loka goavana zarain'ny orinasa RTL Madagascar amin'ny tapaka ny volana oktobra iny. Ny lalao mbola ao anatintsika zao ny lalao lehibe dia ny Funkies. Funkies zany hatramin'ny fahafolon'ny volana oktobra no farany dia ny loka lehibe amin'izany ity fiara-pivaovao eto aorianantsika ity tsotra be ny filalaovana azy mandefa SMS any amin'ny 033 56 0030 fanina anao rehefa dia mamaly fanontaniana tahaka ny mahazatra ihany dia manangona izy. Rehefa mpilalao hatramin'izay izay efa manana isa ve mbola mitohy ve ny isan'izy ireo? Mitohy satria izay no filalaovana amin'ny Funkies hatramin'izay dia izay be isa indrindra ao aorianan'ny fanamarinan'ny police des jeux no mahazo ny loka. Rakotarso Fidelis kosa no nahazo ny loka faharoa izay nandrobaka vata fampangatsiahana iray vaovao BNQ ary smartphone avolenta roa no natolotra ny nahazo ny lana fahatelo sy ny fahaefatra.